Dia mbola anapaka omponareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavanao mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny filazantsara araka ny Matio riavana ka ny toko 7:20 atomboka eo amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 20 no ivelatra eo ambany masontsika fa ao isika no aka ny afatra amin'ny tia alahady maraina ity. Ilay mpanitsy fivavahana atao hoe Jean Calvin riavana dia milaza ny amin'ny batisa na hoe nanome famaritana ny amin'ny batisa hoe fidirana amin'ny fomba manetriketrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe fomba ataon'ny fiangonana na fomba mpivavahana ataon'ny fiangonana anehoana ny fidiran'ny olona anankiray amin'ny fomba manetriketrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra izany. Araka izany ny olona vita batisa dia atao hoe olona voaantso na olona nofidian'Andriamanitra ary tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay atomboka ety ambonin'ny tany izany. Isika rehetra izao araka izany satria isika vita batisa no mandrafitra ny fiangonana dia antsoina hoe olom-boafidy avokoa. Raha mijery ity perikopa antsika amin'ity Matio 7:20 atomboka eo amin'ny 9:40 sy 20 ity isika riavana dia hita mazava tsara fa famitinana ny filazantsara araka Matio manontolo no napetraky ny mpanoratra eto ary napetraky Matio eto. Fa maninona no lazaina hoe famitinana? Satria araka ny mpandinika ny filazantsara araka Matio dia mampitohy ny testameta taloha sy ny testameta vaovao ary mampifandray ny amin'ny fahatanterahan'ny testameta taloha ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izay no asehon'ny filazantsara Matio manontolo. Raha jerentsika tokoa ny testameta taloha riavana, ny mamarana ny testameta taloha raha araka ny baiboly jiosy ny jerena izay testameta taloha antsika protestanta dia ny tantara faharoa toko 9:30 ka ny 7:20, ny tantara faharoa toko 9:30 ka ny 7:20 izay mivaky toy izao vakiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Kirosy mpanjaka amin'ny Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao ny trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa iza avy moa aminareo rehetra no olony? Jehovah Andriamaniny ane omba azy ka aoka hiakatra izy. Misy fandraisany tokoa izany soratra masina izany raha ity Matio 7:20 ity riavana no jerena, satria tahaka ny Kiriosy izay mesian'i Jehovah na hoe mpamonjin'i Jehovah na monjy ny zanak'Israely izay babo tany Egipta hiverina any amin'ny tanin'ny Israely na i Joda izany, dia tahaka izany koa no baiko omeny Jesosy Kristy ny olony, na ny mpianatra na ny mpanaradia azy amin'izao Matio 7:20 izao. Misy didy atolotra Jesosy Kristy ho an'ny olom-boantso rehetra ary ho an'ny olona nofidiana rehetra. Raha ny sisa tamin'ny Israely araka io tantara faharoa io no iantefan'ny afatra no lazain'i Kirosy, ankehitriny kosa dia ny mpianatra ao amin'ny testameta vaovao. Ary amintsika ankehitriny, isika izay avy nandray fahasoavana, isika izay efa vita batisa, isika no mpianatra Jesosy Kristy iantefany izany afatra Jesosy izany. Isika ilay olom-boafidin'Andriamanitra izay efa nandray ny tombo-kasehany batisa iantefany izany afatr'Andriamanitra izany. Ny baiko ary riavana omeny Jesosy ho amiko soa aminao, ho amiko soa aminao izay efa nofidiny, izay efa nandray ny batisam-pahasoavana. Ny baiko ny Jesosy ho anao dia ny voalohany hoe manekeny fahefan'i Jesosy Kristy, manekeny fahefan'i Jesosy Kristy.
ny fahefana ekena ry havana dia ilay fahefana andraisana baiko ny amin'ny fanirahana ho aminy izao tontolo izao. Fa iza moa ity izao tontolo izao ambarany soratra masina na ny Matio 7:20 ity? Tsy iza izao tontolo izao ry havana fa reo olona tsy mahalala an Jesosy Kristy na reo olona mahalala fa minia manamafy ny fony, minia manamafy ny andriny, ka andany baikon Jesosy tsy handray ny fampianaran Jesosy Kristy. Tsy iza izao tontolo izao fa i Galili no asehony eto. Galili izay toerana jentilisa, toerana ivelan'ny Israely ary toerana lazaina fa misy ireo olona mampifangaro fivavahana ka tsy madio eo mason'i Jesosy. Ireny no iantefana anirahana ny olona, anirahana antsika vita batisa ho amin'ireny olona tsy mahafantatra ny Jesosy ireny. Satria ny olona tsy mahafantatra ny Jesosy na mini tsy mahafantatra ny Jesosy dia olona milomano ao anatin'ny fahalovana, milomano ao anatin'ny faharatsiana ary voafatotry ny fahantrana sy ny fahazaran-dratsy maro samihafa, ka manamafy ny fony, manamafy ny andriny, tsy haino zany hafatra Jesosy Kristy zany. Isika izay vita batisa no nirahan'Andriamanitra anambara ilay fiainam-baovao amin'ny Jesosy Kristy. Isika ilay vita batisa no fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra hanafaka izao tontolo izao ary hitory an Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanafaka ho an'ny olona rehetra tsy hankanavaka. Tsy ho an'ny olona izay tianao ihany, tsy ho an'ny olona izay miray fiangonana aminao na miray fiaviana aminao ihany, fa ho an'ny olona izay mankahala anao, ho an'ny olona izay mikendry ny ratso anao, ary ho an'ny olona izay tsy tian'io Jesosy Kristy io, fa olona milomano ao anatin'izany fahafatesana izany ary efa miantra aminy mihitsy izany fahafatesana izany. Koa izao sy ianao tahaka ny nanirahany Jesosy Kristy ny mpianany tamin'izany no irany andeha iroso anafaka ireny olon'Andriamanitra ireny. Satria tsy isika no fidian'Andriamanitra ihany no isitraka io famonjena io, fa isika no fidian'Andriamanitra no vavolombelona anambara ary vavolombelona hitory fa efa tonga Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafaka. Tamin'ireto mpianatra ireto ry havana araka izao soratra masina izao dia nisy ny anahana, nisy ny mbola tsy nankatona tsy nino ny amin'izany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesana ary mbola mandresy ny fahafatesana ary mbola andresy ny fahafatesana mandrakizay. Ny vahaolana nomeny Jesosy Kristy nefa tsy sanatria izy ny bedy na nitondra fampianarana ho an'ireo mpianatra ny anana, fa iraka sy baiko no natoriny azy ny amin'ny irosony. Fa ny firosona ry havana no manala ny tahotra, ny firosona amin'ny fanompona no manala ny fanahiana izay mety mandalo ianjadiny zany daholo ny olona rehetra. Tsy akory hoe ianao olom-boafidy dia tsy atahotra mihitsy na anina iay mihitsy, fa olombelona koa ianao ary mety matahotra, mety tsy iroso, fa ekeo ny fahefan'i Jesosy Kristy, ekeo ilay fahefana maniraka. Fa ny firosonao, ny fidiranao lalina amin'ny asa fanompona no manala ny tahotra sy ny aiaya izay mety mianjady aminao. Amintsika tokoa ry havana dia mino aloha izay vao mahalala, fa tsy hoe mahalala aloha vao mino. Azavaiko ny dikan'izany. Amintsika kristiana dia manaiky aloha ianao, manaiky fa manam-pahefana aminao Jesosy Kristy ary afaka hanafaka anao izy, izay vao mahafantatra azy tsikelikely ianao. Fa tsy sanatria boky ny vakianao na olona ny tantara aminao dia mahafantatra ianao dia izay ianao vao mino, fa mino aloha ianao izay vao mahafantatra. Raha ny Ezekela 3:7 ka ny 7 no jerentsika
dia tsy mora ny fanirahana na eo ary ny fahefana omen'Andriamanitra atsika dia tsy mora ny toerana anirahana atsika satria tahaka ny Ezekela dia olona maditra mafoloha tsy miaino anatra ary tsy manaiky mino an'io Andriamanitra ivavahana io no anirahana atsika. Raha jerentsika ity Ezekela ity ry havana dia hita mazava tsara fa ny zanak'Israely no iantefan'ny afatra. Firenena efa nofidian'Andriamanitra ary vahoaka efa natokan'Andriamanitra ny amin'izany asa fanompoana izany. Dia ny aniran'ny tompo atsika dia mety ny ray fiangonana amintsika ihany, mety ny olona efa mahafantatra an' Jesosy ihany, fa minia mandahy, minia manohitra ary minia manakorotana amin'ny fiangonana ka tsy haino ny afatra izay ambaratsika. Mafy zany asa izany ry havana. Ary ambaran'ny Ezekela mpaminany fa tsy ny jentilisa ny sarotra hitoriana ny tenin'Andriamanitra na sarotra anariny, fa ny Israely no sarotra anariny. Satria raha nitoriana tany amin'ny firenen-kafa ny tenin'Andriamanitra na dia miboeriboery mpiteny na dia tsy fantatra ary ny teny na dia misy olana ary eo amin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny teny dia manaiky izy ireo. Indrisy nefa ry havana fa ny kristianina ihany matetika no mpandahanatra mandany fahefan'i Jesosy Kristy dia mampieritreritra antsika izany teny izany. Moa ve sika ilay mafiandrina mafoloha maditra tsy mino ny anatr'Andriamanitra ary tsy mandray ny afatra amin'ny mpitaim-panompon'Andriamanitra atsika? Olom-bo fidin'Andriamanitra ianao, every ny fifidianana anao. Mamarana ny loha hevitsika ry havana amin'ity anio ity. Every ny fifidianana anao. Moa ve ianao tena mitory an' Jesosy Kristy ary moa ve ianao ilay mbola maditra, mafoloha, mafiandrina, tsy tena manaiky izany fahefan'ny tompontsika izany? Every ny fifidianan'ny tompo anao. Every ny fifidianan'ny tompo anao fa mbola tsy tary ianao. Raha manantanina anao ny fahafatesana ary mety efa maty mihitsy ianao amin'izany fiainam-panahy izany, every ny fifidianana anao fa afaka manangana anao amin'ny maty ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Afaka manangana anao amin'izany fatotra manafaka sy manadio anao izany izy, fa matoky azy ary matoky ny fahefany. Ny faharoa ry havana ny baiko ny Jesosy anao izay vita batisa izay efa nofidian'Andriamanitra dia ny hoe mba hahatonga anao ho tena mpianatr' Jesosy Kristy, mba hahatonga anao ho tena mpianatr' Jesosy Kristy. Fa maninona no misy ny atao hoe tena mpianatr' Jesosy Kristy ary fa maninona ny atao hoe misy ny tsy mpianatr' Jesosy Kristy fa saritsariny ihany? Dia retro misy fipetra vitsivitsy ry havana, andinianao ny tenanao, anaovanao tombanezaka ny amin'izany ny hoe tena mpianatr' Jesosy Kristy ve ianao sa kristianina saritsariny ihany? Ny tena mpianatr' Jesosy Kristy dia ny voalohany manara-dian'i Jesosy Kristy, mametraka an' Jesosy lohany mandrakariva ary mipetraka mandrakariva aorian'i Jesosy Kristy. Indray isika mitony tena ho mpianatr' Jesosy Kristy, isika kristianina manoloana ny toe-javatra anankiray, dia tsy Jesosy Kristy no ataontsika eo alohantsika rehefa mandeha isika, fa ny hevitra na ny fampianarana azontsika, ny fisainantsika no mibahana eo amin'ny lalantsika ary mametraka an' Jesosy Kristy ho aorianantsika mandrakariva isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, fa tsy apetrakitsika eo aloha izy, apetrakitsika izy hitarika ny lalantsika, fa isika no zary mandray an-tanana ny amin'izany lalana lehantsika izany. Ka rehefa tratrany sarotra, rehefa midona mirindrina, izay vao miantso an'Andriamanitra. Fa ianao raha tena mpianatr' Jesosy Kristy, tsy miandry amin'ny sarotra ianao miantso an' Jesosy Kristy, tsy miandry rehefa midona mirindrina ianao vao atsiaro an' Jesosy Kristy. Efa tsara aloha satria tsy zavatra hafa ny antsoinao rehefa midona mirindrina ianao, na rehefa tapidalaka le ianao dia tsy mitady vahaolana hafa
fa makany amin'ny tomponao. Fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao dia afaka tsy midona amin'ny rindrina ianao dia miantso azy satria ianao mpianany dia antsoa izy hitari-dalana anao ary meteza ianao hipetraka aorian'ny mandrakariva fa tsy ianao ny andeha hitarika ny lalana izay lalana fa fantatrao fa sarotra ary sarotra leha eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny faharoa ry havana, ny hafantarana fa tena mpianatra Jesosy ny olona anankiray dia manaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Inona ny fampianaran'i Jesosy Kristy? Ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia ataony hoe didy. Izany hoe didy zany dia baiko zany, tsy maintsy atao zany. Fa tsy atao hoe didy ny zavatra anankiray raha ataonao hoe anio ataoko ty dia rapito tsy ataoko dia afamatobadiko eo. Fa matoa Jesosy Kristy nandidy ianao dia tsy maintsy ataonao zany. Ahafantaran'olona fa mpianatra ianareo. Inona nefa izany didy izany? Ny didin'i Jesosy Kristy ry havana dia izay le hita any amin'ny Jaona hoe didy vaovao no nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ilay didin'Andriamanitra izany dia didy mpitiavana. Ny fitiavana no ahafantarana fa mpianatra ny tompo isika. Raha isika ary tsy mahay mifankatia, isika ary tsy mahay mifanohana, ahoana no sary aseho antsika amin'ireo jentilisa izay anirahan'ny tompo antsika hitoriana ny filazantsara? Sary manahoana ny hitan'izy ireo ny amin'izany kristianina mifankahala izany. Fa ny fitiavana dia tsy tahaka ny fitiavana rehetra ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Fa ilay fitiavana tsy misy tambiny, ilay fitiavana tsy misy ambadimbadika, ilay fitiavana tsy miandry valiny na manantena valiny, fa ilay fitiavana mitia amin'ny fo ary mitia tsy misy tambiny. Tsy hoe tiako ianao satria, fa tiako ianao na dia. Ilay fitiavana na dia ao anatin'ny fankalana ary mianjady aminao dia tia ihany ianao, na dia ao anatin'ny ditra sy endrim-paharatsiana maro samihafa ary nanaovan'olona anao dia tia ianao. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra. Fa ny tena mpianatra i Jesosy koa ry havana dia ny hoe mampianatra mandrakariva ny hafa, mampita izany didy mpitiavana izany ary mampianatra ny amin'izany fomba mpiaina maha-kristianina sy maha-mpianatra Jesosy izany, ary mampandroso ny hafa mandrakariva. Fa tsy sanatria mitonona ho mpianatra Jesosy ianao nefa fampianaran-dratsy no asehonao amin'ny manodidina anao, ary mampiemotra amin'ny manodidina anao ianao fa tsy mampandroso azy. Ny zavatra mampiemotra na tsy mampandroso olona ry havana dia mety no tenitsika io zavatra loko ny vavantsika io mampiemotra ary mampianatra ratsy olona. Mety mifihetsika ataontsika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, ary mety io asantsika io mihitsy dia tsy mampandroso ny manodidina antsika. Fa tsy ianao izay tian'Andriamanitra, ianao izay mpianatra Jesosy no hampiemotra ny olona ny amin'izany zavatra rehetra izany. Ny farany ry havana, ny tena mpianatra Jesosy dia mahafantatra mandrakariva fa momba azy io Jesosy Kristy io. Mahafantatra fa tsy mandao azy na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana
tena ni 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 tena tumbani 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 marciarne 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 Sei